Fa Tany Antsiranana kosa indray no notanterahana ny andiany fahasivy natokan'ny Cnaps sy ny ministeran'ny Atitany ho an'ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana ny herinandro lasa teo. Mahatratra 5 miliara ariary ny trosan'ny Cnaps amin'ireo commune manerana ny nosy ka ny ijerena kaiky ny zon'ny mpiasa no anton'izao fiofanana izao. Ny tsy fanefanan'ny latsakemboka amin'ny Cnaps dia mitarika fahaverezan-jo ho an'ireo mpiasan'ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana. Ka mba hanampiana ireo mpitantana ny commune amin'ny fanefanany didiny dia nikarakara atrik'asa nandritra ny 2 andro tao Antsiranana ny Cnaps sy ny ministeran'ny Atitany. Ny bentanana sy ny lefiny avy amin'ny commune 920 ao anatin'ny distrika 5 mandrafitra amin'ny faritra Diana no nanatrika amin'ny fiofanana. Nampahafantarina ireo olom-panjakana sy bentanana ary mpiara-miasa aminy fa didin'ny lalàna ny fampidirana ireo mpiasa ECD eny anivon'ny commune ho mpikangavana Cnaps mba hananan'izy ireo fiahiana ara-tsosialy, ao ny fanampiana amin'ny fianakaviana, fanampiana ratra adoza na marary vokatry ny asa ary ny fisotrondronoana. Ny zavatra atao moa zany dia ny fanentanana n'ireo tompon'andraikitra ao anivon'ny commune mba ametraka mazava tsara araka ny voalazan'ny lalàna ny fanaovana latsakemboka ao amin'ny Cnaps ho isan'ireo famoaham-bola tsy maintsy atao na dépense obligatoire. Izay zany no ezaka sy afatra izay ampitaina hoe ain'olombelona sy aina fianakaviana eo ambadik'io fanaovana latsakemboka io ka adidy tsy maintsy tokony hoe fain'ny ben'ny tanàna, adidy tsy maintsy hoe fain'ny commune ny famoaham-bola isaky ny manao teti-bola amin'ny ireny latsakemboka atao amin'ny Cnaps ireny. Fa ankoatra ny fiara-miasa amin'ny ministeran'ny Atitany sy ny fitsinjaram-pahefana dia misy koa ny fiara-miasan'ny Cnaps sy ny ministeran'ny vola sy ny teti-bola ny amin'ny fanofanana ireo mpiasa ECD na ny contractuel eo anivon'ity ministera ity izay ahitana ratsy mangaika manerana ny nosy. Ka ho amin'ny faritra Diana manokana dia 420 ireo mpiasa ECD nampahafantarana ny zony tamin'ny alalan'ny sampandra rasasy eo anivon'ny tahiry-pirenena.